manolotra ny arahaba tompoko raha hitantsika amin'ny sary azo avy amin'izana-bolana izao dia hita taratra ny fipetrahan'ny varatraza eto Madagasikara. Vokatra izany ara dia mbola iaina ao anatin'ny volonandro ririnina isika hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Arak'izany dia misitraka orana ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana raha toa ka andrahoana na anjomana amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanany voatany mety arahana erikerika manify moa zay eny antsefatsefany eny. Ny maripana kosa dia misongadina aloha ny fidinany ho antsika eto amin'ny voatany sy ny ilany atsinanany Madagasikara. Andrivotra ny andro ao anatin'izany rehetrarehetra izany asaiky manerana ny nosy mihitsy ka entanina ihany koa ny mpampiasan'ny ranomasina sy mpanjono indrindra moa ireo izay mampiasa lakana madinika manomboka eto Mahajanga ka hatrany Analalava torak'izay ihany koa manakaiky ny tendrony avaratra ary aty amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy satria mety anonja be na aherin'ny ranomasina. Andao jerena amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina isitraka orana malefaka ny aty amin'ny Fahatsisava, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy Fitovinany raha toa ka andrahoana na anjombona amin'ny ankapobeny mety arahana erikerika manify indraindray aty amin'ny fatra Atsimo Atsinanana, Aloatra Mangoro, ny ilany atsinanan'ny Fatry Sofia ary ny ilany atsinanan'ny Voatany. Ny fatra sisa rehetra moa dia andrahoana vitsy na ibalika be mihitsy ingabe masoandro. Raha ho an'ny tolakandro indray ary noho ny fipetrahan'ny varatraza dia hitoy hatrany ny orana malefaka aty amin'ny Fahatsisava, Analanjorofo ary ny fatra Atsinanana. Ny ilany atsinanan'ny Voatany miazo amin'ny Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana moa dia andrahoana na anjombona mety arahana erikerika manify na orana manify indraindray. Ny oram-baratra kosa dia asaika amin'ny toetra aty amin'ny morontsiraka ny Fatry Sofia, ny Fatry Boeny, Melaky, manodidina Miandro Vazo ary ny tendrony andrefan'ny Fatry Bongolava. Ny fatra sisa rehetra moa dia tombanana andrahoana amin'ny tsitokotoko na andrahoana vitsy amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana raha ampito zao dia mananika hatrany amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny Fatry Boeny. Misongadina ihany koa ny fidinan'ny maripana ambony indrindra ho an'ny Voatany manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré zany. Andao jerena indray raha ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ho avy izao. Mitoy hatrany ny orana malefaka aty amin'ny Fahatsisava, Analanjorofo, Atsinanana. Ny ilany atsinanan'ny Voatany miazo amin'ny Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana moa dia andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko kely ihany ny herijika mety isina erikerika manify indraindray. Ny orana kosa dia any amin'iny morontsiraka ny Fatry Melaky sy ny manodidina ny Samborano ary aty amin'ny Vakinakaratra, Moronmania, Itasy ary ny fatra sasany ao amin'ny Bongolava. Ny fatra sisa rehetra indrindra ny tapany atsimon'ny nosy moa dia andrahoana vitsy na ibalika tanteraka mihitsy ingabe masoandro. Ny vinan'ny maripana amin'ny sabotsy zay zao dia manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 na 3 degré eo ny maripana ambany indrindra, izany hoe mangatsika aloha zany amin'ny ankapobeny ny voamaraina eo amin'ny 2 na 4 degré eo kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny Voatany. Tafiakatra hatramin'ny 4-30 degré moa ny maripana ambony indrindra izay aty amin'ny Fatry Menabe. Andao faranatsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady ary izay dia isitraka orana ny voamaraina ny aty amin'ny morontsiraka Atsinanana misava ihany moa zay rehefa misandratr'andro raha toa ka saika hibahan-toerana ny zavona ny voamaraina eto amin'ny Voatany sy any amin'iny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Ny orana kosa dia saika mitoetra aty amin'ny manodidina ny Samborano torak'izay ihany koa aty amin'ny manodidina Fianaratsoa, Moronmania, Vakinakaratra, Itasy ary Bongolava. Mikisaka tsikelikely mianavaratra moa zay indrindraindrindra ny alina dia mety azo an'izay orana izay mitsitokotoko ihany moa amin'ny ankapobeny aty amin'ny Fatra Analamanga, Aloatra Mangoro, Betsiboka, Boeny ary ny Fatry Sofia. Andrahoana kosa mety arahana orana tandrifon-drahona indraindray aty amin'ny tendrony atsimony Madagasikara. Ny ilany andrefana moa dia ibalika be mihitsy ingabe masoandro. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny alahady zao dia hiakatra tsikelikely aloha ny maripana ambony indrindra manodidina eo amin'ny 5 na 20 degré ho an'ny Voatany. Ny aty amin'ny morontsiraka Atsinanana kosa dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 1-30 degré. Any amin'ny Fatry Menabe moa tsy dia misy fiovana firy fa anevokevoka be hatrany mananika hatrany amin'ny 4-30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia zay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.